Ry havako ho ampitomboina aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika ilay Zanak'Andriamanitra velona. Amena. Andeha hivavaka isika. Ry Tompo Rainay izay any an-danitra ampitomboy ary ny finoana sy ny fahatokiana ianao isan'andro isan'andro. Petraka aminao manontolo indray ny fiainanay empamakivakiana an'ity tontolo andro ity. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amena. Omaly isika ry havako dia niresaka ny amin'ny tantaran'i Daniela, izay nometsika andro hevitra hoe manam-pahefana hamonjy ianao tahaka ny namonjeny an'i Daniela koa ny Tompo. Anio indray ary dia andeha ny tantaran'i Kyrios, izay mpanjaka Persianina indray no hojerentsika, ary hitantsika ao anatin'izany fa manam-pahefana hampiasa iny na dia ny olon-kafa na ny jentilisa aza Andriamanitra mba hanavotana sy hamonjena hanafahany ny olony. Izany tantara izany dia hitantsika ao amin'ny Ezra toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Averina ihany hoe manam-pahefana hampiasa izay heverinao tsy ho takatry ny sainao. Iny fa na dia ny jentilisa dia ampiasain'Andriamanitra hanavotany ny olon-dry havana, hanafahany ny olony tany amin'ny fahababoana. Andinga vakitsika ary ny Ezra toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ary tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Kirosy mpanjakan'ny Persia dia notairin'i Jehovah ny fanahin'i Kirosy mpanjakan'ny Persia mba hanatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Jeremia, ka dia nandefa teny eran'ny fanjakany rehetra izy, sady nataony an-tsoratra koa izany hoe izao no lazain'i Kirosy mpanjakan'ny Persia: ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah Andriamanitry ny lanitra hahy, ary izy efa nandidy hanao trano ho azy any Jerosalema sy any Joda. Koa izy avy moa aminareo rehetra no olony, Andriamanina anie homba azy. Vao ka hiakatra ny Jerosalema izay any Joda izy ka hanao ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Izy no Andriamanitra izay any a Jerosalema. Ary na iza sisa tratra dia aoka ny tompon-tany ao amin'izay hivaniany hanome azy volafotsy sy volamena sy fanaka ary biby fiompy mba amin'ny fanahy sitrapo ho an'ny tranon'Andriamanitra izay any Jerosalema. Amena. Somary lavalava ilay izy fa rafitinina izany dia resy lahatra mihitsy Kirosy, fa dia Andriamanitra no nanome fahefana azy hanafaka ny vahoakan'Andriamanitra tany a Babilôna, ary koa mbola Andriamanitra koa no nanome fahefana azy hanorina ny tempoly ravan'i Nebokadnezara tamin'izany ilay any a Jerosalema. Izay izany ilay hitantsika eto. Izay izany ilay ahitantsika taratra hoe manam-pahefana Andriamanitra hampiasa na dia ny jentilisa aza mba hanavotana, hanafahana ny olony. Izao tantara izao koa dia hitantsika ny endrika izany ety amin'ny testameta vaovao, dia ny fahefan'i Jesoa Kristy koa ilay fahefana efa nomen'Andriamanitra hanafaka, hanavotra ny olony. Amin'ny fomba mahagaga no ampiasain'Andriamanitra ao anatin'izany, amin'ny fomba mahagaga no ampiasain'ny Tompo ao anatin'izany. Fa ny zava-dehibe amintsika izany dia manolo tena ho an'i Jesoa ary ny miso mahatoky azy tanteraka. Koa aza manany amin'izay ho avinao, aza manany amin'izay hampitsinao rehetra, fa dia manam-pahefana hanafaka, manam-pahefana hanavotra anao koa ny Tompo. Amen. Andeha hivavaka isika. Ny Tompo Rainay any an-danitra sambatra izay manana an'i Jesoa Kristy hanafaka anay, hanavotra anay, ary manan-karena koa izay fa anao tokoa Jehovah ny tany sy izay ao aminao, ka afaka mampiasa ny olona rehetra ianao fa na dia ny jentilisa mba ho amin'ny fahasambarana, ho amin'ny fanavotana ny mpanomponao. Ka dia tanterao aminay koa izany Tompo, irianay izany mba hiatra amin'ny fiainanay, fiainanay tsiraiavy, ny fiainanay isan-tokantrano, ary eo amin'ny lafim-piainanay rehetra. Irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesoa. Amen.